Hitantsika amin'izao fa aty amin'ny stade Barea Mahamasina no misy ny SMTV amin'ny ity androany ity. Izany hoe androany natanterahana ilay salon izay misy ny SM Business School izay karakarain'ny Publica, salon de l'étudiant et de l'emploi. SM Business School dia mpiray antoka amin'ity hetsika lehibe izay karakarain'ny Publica ity. Anisan'ny tombony lehibe ho an'ny SM Business School izany ary manampirofo tokoa fa manome lanja ny resaka fanabeazana ny mpikarakara. Ny SM Business School moa araka nefa voalaza fa manofana ireo mpianatra amin'ny resaka fitantanana, izany hoe fananganana ny orinasa manokana mihitsy. Dia manasa antsika rehetra ho tonga aty amin'ny Barea Mahamasina 3 andro dia izao nomenantsika androany rapitso afaka pitso mandro izay tsy afaka kosa dia misokatra foana ny ekady vato ahafahanareo mahafantatra bebe kokoa hoe ahoana ny SM Business School izany. Ny business school moa endrika fampianarana voaeran-tany izy io manome lanja bebe koatra ny ampianarana fianarana mihitsy ny fanomanana ankizy io amin'ny fampironana orinasa izay no mampiavaka azy ary tokony manomboka iainana zany mandritra ny fianarana. Dia afaka manao orinasa kely avy eo dia hitako hoe tena mety ilay izy sady intéressant kokoa.